Izao ny fepetra vaovao raisitsika sy ampiarina manomboka androany. Voalohany amin'izany dia izahantsika aloha atomboka ny famerenana tsikelikely ny fiainana andavanandro ny mponina sy ny vahoaka indrindra eo amin'ny asa fivelomana. Izany dia atao tapakandro izany, tapakandro maraina, izany hoe vao maraina manomboka amin'ny enina maraina parapatonga amin'ny iray ora tolakandro. Ny dikany dia iverina tsikelikely amin'izay tsika amin'ny fiainana andavanandro. Saingy zao kosa ireo monina eto Antananarivo, any Fianaratsoa sy any Toamasina dia tsy afaka mivezivezy sy mivoaka amin'ny faritra misy azy ireo. Mbola mitohy ihany ny couvre-feu manerana ny tany sy ny firenena izay ataontsika manomboka amin'ny 6 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina. Na izany aza nefany manomboka rapitso alatsinainy dia tsy maintsy manao arovava avokoa ny rehetra izay mivoaka ny trano ary izay tsy manana dia isy fizarana maimaim-poana mandritra ny herinandro izay herinandro manaraka io manomboka amin'ny alatsinainy izao parapatonga ny alahady eny anivon'ny fokontany amin'ireo tanàna nisy ny cas contact dia ny eto Antananarivo zany, ny any Toamasina ary ny any Fianaratsoa. Araka izany ireo olona rehetra izay mivoaka ny trano ka tsy manao ny arovava izay ahafahantsika miaro ny tenantsika, miaro ny fianakaviantsika. Manomboka amin'ny alatsinainy fa 7 ny volana aprily ho avy zao dia ho voasazy manao asa ho tombotsoan'ny besin'ny maro na ny travaux d'intérêt général toy ny manadio zaridaina, manadio sekoly na mamafa lalana. Mikasika ny fampianarana kosa dia rehako ny tebitebinareo ray aman-dreny mikasika n'ireo zanatsika izay anala fanadinana, tsapako ny aiahanareo ray aman-dreny milaza ny hoe ho taona fotsy ve sanatria ity taona ity. Misy ve ny fanadinana ary hiatrika in'izany avokoa ve ny zanatsika amin'ity taom-pianarana 2024 ity. Manoloana izany dia miverina an-tsekoly ireo mpianatra rehetra manala fanadinana ofisialy aloha, na ny miankina io na ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Koa toy izao ny fidiran'ireo an-tsekoly. Ny mpianatra ao amin'ny klasy famaranana ny terminal sy ny klasy fahasivy na ny 3e dia miverina an-tsekoly ny alarobia fa 12 ny volana aprily 2024. Ny mpianatra ny klasy fahadimy na ny klasy de 7e dia miverina an-tsekoly ny alatsinainy fa 17 aprily 2024. Misy fepetra tsy maintsy raisina nefany mifanaraka amin'izany. Izany hoe ny voalohany dia ho zaraina arovava avokoa ireo mpianatra rehetra tsy akanavaka. Ho zaraina ary misotro ny Covid organix avokoa ny mpianatra rehetra ahafahan'izy ireo miaro amin'ny tsimon-karetina izay ho zaraina maimaim-poana. Any am-pianarana dia mpianatra iray, W iray. Tsy maintsy ajaina ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana. Mikasika ny mpiasam-panjakana dia apetraka ny service minimum toy ny amin'izao fotoana izao ka anjaran'ny ministra sy ny ministera isatokony ny mandamina izany. Ny sehatra tsy miankina dia mandamina izany araka ny seha-piarina misy azy avy tsirairay avy. Miverina mandray tsikelikely ny asany ireo miasa teny manomboka ny alarobia 20 ny volana aprily ho avy izao. Fa tsy maintsy kosa manaraka ny lamina ara-pahasalamana rehetra. Izany hoe raha ao anatin'ny efitra kely iray dia no ampiasainy izy ireo dia tsy mahazo mandray
afa-tsy olona 5 farafabetsana. Tsy maintsy manaja ny elanelana 2 metatra. Tsy maintsy manao arovava avokoa ny rehetra eny amin'ny sehatrasa tsy miankina ireny. Tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra amin'ny fahadiovana ary mitsahatra amin'ny 2 ora tolakandro izany asa rehetrarehetra izany. Ireo toerana mpisakafoanana dia afaka misokatra hatramin'ny 2 ora tolakandro, saingy ny hariva kosa dia afaka mivarotra sakafo aterina eny anivon'ny tokantrano izy ireo. Mikasika ny fitateram-bahoaka, ireo taxi dia mahazo mitondra olona 3 farafabetsany, izany hoe 1 ao aloha ary 2 ao aoriana. Ireo taxi be dia miala ary tsy asiana intsony ireo seza eo ampovoany, na ilay antsonareo hoe seza volamena izany. Indrindra tsy misy mahatsony ny mitsangana na ny manao akisisika eny anivony reny fiara mpitateram-bahoaka ireny. Tsy maintsy manao arovava avokoa na ny mpandeha na ny mpamily, ary oferana ho 80 nisan'ny olona ao anatin'ny taxi be iray farafabetsana. Ka ireo irehetra izay tsy manaraka izany dia hiarany sazy avy hatrany toy ny fampidirana fourrière. Ny taxi brosy amin'ny faritra makany amin'ny faritra dia mbola mikatona avokoa ny miainga avy eto Antananarivo, ny miainga avy any Fianarantsoa ary ny miainga avy any Toamasina. Tsy maintsy atao désinfection avokoa ireo fiara mpitatitra rehetra. Mikasika ny famorim-bahoaka dia mbola tsy azo atao ary rarana hatrany ny famorim-bahoaka toy ny fampisehoana ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena ary ny famorina olona mihoatra ny 10. Ry malagasy mpiray tanindrazana, maro ireo fepetra napetraka ary mbola lavitrezaka ny diantsika. Mila ny fahavononanao aho, ry malagasy namako, mba hijoro ho an'ny tanindrazana. Ny fahombiazantsika dia ho reharehan'ny firenena iray manontolo. Ny fandrosoantsika sy ny fahitantsika vahaolana ihany koa dia andresentsika ity valanaretina ity, dia tsy fandresen'olo tokana na fandresen'olom-bitsy, fa fandresen'ny malagasy iray manontolo. Ny fanakanana sy ny fitsekerana izao ezaka ataontsika izao dia midika tsy fitiavan-tanindrazana sy indrindra tsy fitiavana ny mpiray tanindrazana. Izay no nanaovako ary anaovako antso ombenimbeny mba hisiny ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina ary indrindra ny fiara-mientana manoloana ny fiatrehany ny raharaham-pirenena. Izay no maha-malagasy antsika. Izay ny malagasy. Ny fandraisantsika mianakavy andraikitra no ahafahantsika mandresy izao sedra lalovan'ny firenena izao. Matoky anao aho ry malagasy amin'ny fanarahana atsakany sy andavana ireo toromarika izay apetratsika. Ny zavadrehetra dia lalan'Andriamanitra avokoa. Izay tsy takatry ny sain'ny zanak'olombelona. Ary araky ny nambarako ombenimbeny rehefa mamarana ny kabariko aho dia ny hoe ny zavadrehetra dia apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra avokoa. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.